Maro ny antoko politika eto Madagasikara naneho ny fahavonona sahady andray anjara ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ny taona 2022 ireo antoko politika lehibe toy ny TGV, ny TIM ary ny HVM ohatra dia efa manomana sahady ny fiatrehana izany. Ny filohan'ny antoko TIM dia nanambara fa manameloka tanteraka ny endrika sakatsakana amin'ny tsy fahafahan'ireo kandida rehetra mirosaka amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ny tenany. Andao raha antsika ny fanazavana. Efa mitsika tsikelikely ny rivo-pifidianana na dia mbola tsy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tetoandro pifidianana aza ny gouvernemanta. Efa maro amin'ireo antoko ny efa miomana ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa andray anjara ary ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony ho tontosaina amin'ny taona 2024. Ho an'ny antoko ivelan'ny fitondrana anisany efa makabahana amin'ny fifidianana ny TGV tarihiny Andry Rajoelina ary ny TIM izay tarihiny Marc Ravalomanana. Ireo antoko roa ireo izay samy mitsipaka ny endrika fanoliana rehetra na ny kasain'ny mpitondra tanterahana. Efa eto azo afaka nanao ny satria tany amin'ny firenena-kafa tany Afrika Atsimo fefeto Madagasikara azo tiako resana an'izany tsy anaiky an'izany nizany tsony voninahitra indray ny fitondrana ny PSD antokony hitondra tamin'ny repoblika voalohany. Efa nanao fahavonona andray anjara amin'ny fifidianana ny ekipa ny Azo Andriananarivelo izay efa kandidata amin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny antoko ny Marina izay efa nilasa vavonina amin'ny fifidianana ary mitaky ny faniliana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina isorohana korontana ao aorian'ny fifidianana. Ny fitondrana izay mikarakara fifidianana teto hatramin'ny tantaran'ny premier république dia mampiasa trano ny fahefa-panjakana andaniana azy ary izay zavatra ataony izay mpitondra fanjakana izay no miteraka krizy teto amin'ny firenena na 2 na 1 na 1 sy 4 na 5 sy 4. Karaha tia tsy fosorohana ny krizy lehibe mety hitsanga ao aorian'ny fifidianana satria samy tsisy anaiky rehefa misy zavatra tsy marina dia hoy izay amina rehefa filohan'ny repoblika hoe tsaratsara ho anao no mipetraka ho ray aman-dren'ny firenena fa tsy mipetsaka ho fidiana filoha. Na dia misy azy io fanambaran'ny antoko ny Marina io ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara dia nanamafy fa andray anjara ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Ireo antoko politika rehetrarehetra izay mijoro ireo dia mieritreritra foana fifidianana. Ny HVM aloha dia androtsaka olona foana amin'izay fifidianana misy rehetra eto Madagasikara izay mantoko politika azy. Manontany ianao hoe manahoana président Rajoelina aloha izy ny hamaly azy, aloha izy ny hamalina ratsaka izy na ahoana ny heviny fa izay HVM kosa aloha dia tsy mitsahatra mangataka ny filatsahany amin'ny 2018 fa izy mbola tsy niteny dia ngambany rehefa mahita azy nareo manontany izy raha afaka mamaly azy. Hatreto dia mbola tsy mahita teny momba ny firotsahany amin'ny 2024 na tsy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Raha ny volazan'ny lalam-panorena dia ny 15 janoary 2024 no tapitra tanteraka ny fotoam-piasany ary tokony 30 andro raha kely indrindra ary 80 andro raha betsaka indrindra mialohan'io ny fahataperan'ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena io no anaovana ny fifidianana ary raha kandida amin'ny fifidianana izy dia mametra-pialana 80 andro mialohan'ny daty-pifidianana.